Amen. Dia miarabanao indray ry havana amin'izao anio izao afaka ifampiresaka mifampizara ny tenin'Andriamanitra, mifampahireto indray isika dia mifankahita amin'ny alalan'izao vidéo izao dia tononona aminao sady ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Androany tsika dia hifampizara ny lohahevitra hoe izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra. Izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra. Azo ambara ihany koa hoe izay masina ihany no tafiditra any an-danitra. Izay zany ny lohahevitra ifampizarantsika. Fa alohan'izany dia hariva afaka tsika miatrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, tera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zay amin'izao ora sy fotoana izao raha mbola velonaina, salama, matanjaka, afaka mifampizara, mifampahery ny teninao, mifampianatra indray satria tianao izay handroso mandrakariva ho any aminao. Izany no fanirianao dia nahitanao any an-danitra any ny eo aminao Jesosy Kristy ahitany voninahitra ao ka dia ampitoero mambafako ny teny aoka tsisy filazaina fa tsy ny sitraponao irery ihany ary esoritra tsy avy aminao rehetra ary ny olona rehetra koa nizaniza manaraka sy mihaino izao fampizarana izao dia ianao hanokatra ny sainy fanahy masina, ianao no handresy lahatra sy hitari-dalana ka dia mitenena araka ny fombanao fa voninkainy mandrakariva ny mpamponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Amen. Dia araka ny efa nitenena teo zany dia izay lohahevitra izay no ifampizarantsika androany. Izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra, na azo lazaina ihany koa izay masina ihany no tafiditra any an-danitra. Misy tenin'Andriamanitra maromaro ifampizarantsika dia mampirisika antsika zany haritra hatramin'ny farany sady zoto hamaky ny tenin'Andriamanitra raha vakiana manontolo ny tenin'Andriamanitra ny tena mazava izy fa ny fotoanantsika moa zany tenena foana fohy tery fa ianao no ampirisiana hamaky izany bebe koa ny atokantrano. Ny tenin'Andriamanitra voalohany andraisantsika izany dia ao amin'ny Hebreo toko faha 12. Hebreo toko faha 12 andiny fahaefatra ambin'ny folo. Izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Niezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny Tompo. Raha izany vaky teny izany dia efa tsika hoe mazava ny tiana lazaina fa ho zavazavaintsika hoe ahoana moa zany tena tokony ataontsika amin'izany hoe amin'ny tapiny faharondriny indrindra fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny Tompo. Izay fahamasinana zany no tena katsahantsika amin'ny fanarahana an'i Jesosy ary tsy ahitan'ny Tompo. Misy endrika roa eto tsy ahita azy tsika ty amin'izao tontolo izao ety ary tsy ahitana azy koa tsy ho tafiditra any an-danitra. Raha resahana mazava ny hoe fahamasinana dia tafiditra ao foana ny hoe fanahy masina. Ny manana fanahy masina izay fanahy tsara zany no hitoeran'ny fahamasinana. Dia azo tenenina ihany koa zany fa raha tsy ao anatin'ny fahamasinana tsika, raha tsy miaina amin'ny fahamasinana amin'ny toetra tsara dia tsy petraka amintsika koa ny fanahy masina ary tsy iasan'ny fanahy masina tsika. Zavatra roa mifandray zany ka dia tokony ho tandremantsika zany na isika aloha mitady hihavanana. Izay moa tingany ity hoe mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ity ny tena tian'ny Tompo tenenina dia hoe inona ny atao hoe fahamasinana voalohany indrindra koa zany amin'ny araka ny vakiantsika teo mitady fihavanana amin'ny olona rehetra dia manana fiainana milamina ny fiainantsika, tsara ny fifandraisantsika amin'ny olona dia izay zany mitarika antsika hoe misy fiadanam-po aminao, misy fiadanana filaminana amin'ny fiainantsika na miainana amin'ny atao hoe fiainatsambatra. Fiainatsambatra dia manomboka ety amin'izao tontolo izao dinona ny fiainatsambatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto hoe mitady filaminana, fihavanana
amin'ny olona rehetra aloha. Ary fantatsika tsara zany fa raha ady fotsiny ary eo amin'ny saminy hoe mpivady, mpiara-monina na ny ao an-trano ray aman-dreny sy zanaka, raha misy fivavahanana tsy milamina ao na misy ady kely ary famaliana ataoko hoe zavatra tsy dia manahoana fa tsy milamina ny saintsika, maika fa hoe amin'ny olona rehetra, dikan'izany tian'ny tompontsika zany hiavana, fa manomboka amin'izany ny fiainam-pahamasinana. Ary ny tenin'Andriamanitra, tenin'i Jesosy mihitsy azo atao tratran'ny masoandro milentika koa raha izy ny fahatezeranao, fa zany fahatezerana zany no anisany manakana tsy hiasan'ny fahamasinana, zany hoe tsy toeran'ny fanahy masina ao anatintsika koa zany. Ny fahamasinana azo fehezina kely fotsiny angambany alohan'ny hamakiko tenin'Andriamanitra fa ny atao hoe masina, faharitana be dia be ny famaritana azy, fa anankiray amin'ny famaritana ny atao hoe masina dia hoe tafasaraka tanteraka amin'ny fahotana. Zany hoe olona tsisy fahotana intsony, olona tsisy ota, fa tafasaraka tanteraka amin'ny fahotana, ka dia ny olona masina dia voatokana ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga ny hamaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Salamy faha-efatra amby roapolo, ny Salamy faha-dimy amby folo, efa homanintsika sady tsy ho vakiantsika ny any amin'ny Exodosy, ny amin'ny Levitikosy, ny amin'ny nihaonan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra, tany an-tendrombohitra, fa tena nasainy niomana na ny zanak'Israely na Mosesy ao anatin'ny atao hoe fahamasinana, zay vao nasainy niakatra ny tendrombohitra hihaona aminy na hiheno azy na hahita azy zany mila fahamasinana. Dia zay zany no tenin'ny Tompo amin'ny hoe izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra na tafiditra any an-danitra. Ary zay no raha azo dinihana ihany koa, betsaka moa zany hoe ny filazantsara dia hoe mitory an'i Jesosy Kristy izay fitiavana Andriamanitra, fitiavana Andriamanitra mamindra fo, mamela heloka, manome fitahiana ary moa zany no tena resahana matetika amin'izao fotoana izao. Fa raha azo fehezina mihitsy amin'ny filazantsara dia hoe izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra na ahazo ny fanahy masina na ho tafiditra any an-danitra. Ho vakiantsika sady zany ny Salamo faha-efatra amby roapolo. Ny Salamo faha-efatra amby roapolo ny Salamo faha-efatra amby roapolo no vakiantsika. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiantsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida. Any Tompo ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Zay zany aloha raha vakiantsika amin'izay dia efa faharitan'i Davida. Davida dia tena mpanompon'Andriamanitra fidiny ary nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra, nahatonga anazy nanamafy izany, tena namafisy mihitsy fa hoe any Tompo ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao zany raha totsika eto amin'ity tany ity dia an'Andriamanitra io, ary izy no nanome an'io, namorona azy. Efa hitantsika zany any amin'ny Genesisy toko voalohany any. Izao rehetra izao ozy izy sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Amin'ny tenin'Andriamanitra teo aloha izay efa nozaraina fa tsy averina intsony any amin'ny Jaona voalohany any, dia manambara an'izany koa hoe tamin'ny voalohany teny dia ny teny dia Andriamanitra, dia ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny nanorenana an'izao rehetra izao. Tsy vakiantsika koa zany fa anjarantsika no mamaky izany tsara. Dia andininy fahatelo, iza no hiakatra an-tendrombohitra, no hiakatra any an-tendrombohitry ny Tompo, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina.
Zay le fanontaniana teo zany hoe zay masina ihany no hitan'Andriamanitra na ahitan'ny tompo na ho tafiditra any an-danitra. Eto le fanontaniana zany ataon'i Davida mihitsy. Iza no hiakatra ny an-tendrombohitry ny tompo ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina. Ianontsika ny valiny avy eo fa izany fanontaniana izany mbola ho hitantsika any amin'ny Salamo 5:10, any amin'ny ohabolana hampimanoko anao sady ny ohabolana 9, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20, ary any amin'ny Apokalipsy hamarana antsika azy rehefa avy eo. Dia inona no teniny hoe iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina hozy izy? Dia izay madio tanana sy mahitsy fo. Mazava tsara zany tamin'ilay fampidirana teo fa inona no tena takian'ny tompo voalohany indrindra dia ny fihavanana, ny fahitsim-po amintsika ao amin'ny mpiara-monina, manomboka ao an-tokantrano, manomboka amin'ny fiarahamonina misy antsika. Izay madio tanana hozy izy sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny amin'ny lainga na ny aniana hamitaka. Atao hoe mampatahotra ve zany sa mampieritreritra fa mazava zany indrindra ho antsika malagasy, amin'ny teny malagasy ny fampizarantsika eto dia zany dia raha ao anatin'izany tsika, ao anatin'ireo zavatra ireo zany na tsy ao anatin'ireo zavatra ireo dia efa mahafantatsika hoe ao anatintsika ve ilay fahamasinana ho tafiditra any an-danitra ve tsika sa ahitan'Andriamanitra koa. Averiko ihany izy izay madio tanana sy mahitsy fo hozy izy izay tsy manandratra ny mpanahiny amin'ny lainga na mianiana hamitaka. Handray fitahiana avy amin'ny tompo izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Raha antsika mitady fitahiana moa zany matetika ny fitahiana dia apetraka amin'ny olona fotsiny hoe matetika dia mibebahy ianao mandraisa an'i Jesosy. Marina hoe tsara mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, fa rehefa mandray an'i tompo Jesosy ho tompo sy mpamonjy tsika dia miditra ny atao amin'izay hoe ahitan'ny tompo. Mino aloha tsika rehefa misy fampianarana any hoe mino aloha tsika inona ny finoana voalohany tokony hananantsika dia mino tsika fa Jesosy Kristy natao hoe zanak'Andriamanitra ary ny Jesosy ihany no Andriamanitra. Zaho sy ny ray hozy izy dia iray ihany. Zany natao hoe finoana voalohany fa tsy ilay finoana hoe manao ezaka be mitady zavatra any amin'ny fisainana, amin'ny fahalalana, amin'ny boky, fa mino fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, teniny zany dia mino fa izy sy ny ray dia iray ihany. Izay ny finoana voalohany ary rehefa manana izay finoana izay tsika hozy izy dia handray ny fitahiana avy amin'ny tompo ary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, ny famonjena azy. Azo an'izany famonjena izany tsika rehefa mino an'izany sy mahatateraka izany. Izany no taranaka mitady azy hozy izy izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Eto izany Jakoba no teneniny fa taranak'Israely io Davida no mitady amin'izay zany. Fantatsika tsara fa ny taranak'Israely ireo tamin'ny andro Mosesy tsy tafakatra tao amin'ny tendrombohitra mihitsy ireo raha mbola tao anatin'ny fahotana, tao anatin'ny tsy fahatanterahana. Ho hitantsika io zany mbola vakiantsika izany fa misy tenin'Andriamanitra hanamarinana antsika an'izany. Amin'ny resaka ateo izay madio am-po hozy izy zany no takiany teo. Efa voatenin'i Jesosy koa zany tamin'izy nampianatra tao tendrombohitra ao amin'ny Mateo 5:10-9 hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Zay zany ilay fahadiovam-po inona no mitarika ny fahadiovam-po? Fifandraisana, fihavanana, fananana fihavanana dia ao anatin'izany natao hoe fahamasinana. Vakiantsika ihany koa ny Salamo 5:10 satria tia dia efa tenin'ny tompo nampifantariny tamin'ny herinandro teo ary namafisiny zany amin'io Salamo 4:20 io. Tsika moa zany rehefa mifampizara eto dia ny sitrapon'Andriamanitra no zaraintsika. Rehefa miteny izy hoe izao teny zaraina
Zao ny lohateny zao teny zao no ifampisarana dia zay no zaraintsika eto amin'ity ifampirehetantsika ity. Salamy 5 manontolo no vakintsika anorizantsika amin'izany eo amin'ny hoe iza no izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra na tafiditra any an-danitra. Aminaran'i Jesosy. Salamy nataon'i Davida: Tompo, iza no hitoetra ao amin'ny taberna kelinao, iza no onona ao amin'ny tendrombohitra ao masina. Zany dia manambara fa any an-danitra any. Vakintsika fa eo amin'ny apokalipsy eo misy manambara an'io, iza ilay taberna kely io, ary ino io tendrombohitra io, fa any an-danitra io, trano toerana fionana amin'Andriamanitra io. Dia iza hozy izy, iza no onona ao amin'ny tendrombohitra masina, dia amin'ny 2 izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy. Mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Efa nambarantsika teo Mateo 5 teo 5:9, sambatra izay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany. Tena teny fampiarezana ho antsika izany, antsika olombelona, indrindra ho antsika malagasy, amin'ny teny malagasy ny fampizarantsika dia tonga amintsika malagasy zany. Fa zany no tena hoe andehanantsika amin'ny famasinana ahitantsika an'Andriamanitra. Fa matetika ny olona zany dia voafitaka amin'ny fampianarana diso zay ilay hoe mihavaoza amin'ny fanavaozana ny saina hozy izy. Fa voafitaka amin'ny fampianarana diso ka ampianarina ny amin'ny fitahiana. Mitady fitahiana, mitady mahita fahagagana, dia mahita fa tena iny tena misy an'Andriamanitra eto, dia eo dia faharovako eo fa tena hoe zany no tena notakian'Andriamanitra amintsika. Tsika kristianina mihitsy izany tenenina izany. Tsika malagasy, tsika kristianina koa nandray an'i Jesosy mahafantatra hoe manana ny tompontsika. Dia izay no tenenina eo. Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay ahafabaraka ny namany. Azafady tompoko. Tsy manao izay ahafabaraka ny namany. Tena toetra mahamenatra zany ary tsara ialantsika raha ao anatin'izany tsika tsirairay avy dia araka ny teny teo. Io le iza no hiditra ao amin'ny tendrombohitra io tamin'ny alohan'ny hidirana amin'ny tendrombohitra dia nasaina nidio ny zanak'Israely nifady hanina. Izany hoe nandeha ao anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny fibebahana. Mila mibebaka isika. Mila mibebaka, mila miala amin'izany faharatsiana izany, manendrikendrika amin'ny lelany. Sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao izay ahafabaraka ny namany. Betsaka mihitsy ny olona manao an'izany raha misy anankiray na diso izy, na mety marina izy, mety diso tokoa, fa dia tena enjehana, alaina baraka ary fanao tena mahamenatra izany amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ilay fahalalahana manoratra sy mamoaka hevitra eo amin'ny Facebook, eo amin'ny réseaux sociaux, amin'ny tambazotra rehetrarehetra io. Dia tena tsy misalasala ny olona mamoaka izay teny tianambara eo, na misy sansy moa izany ny teny maloto, manopa, manenjika, mifanala baraka eo zany. Dia izany nefa tenin'Andriamanitra eto hoe tena tsy ahitan'Andriamanitra isika amin'izany ary tsy eoana amin'Andriamanitra na etỳ an-tany na any an-danitra. Tsy toeran'ny fanahy masina mihitsy raha ao anatinao zany, raha ao anatintsika izany toetra izany. Manala baraka ny namana, tsy manaja ny ratsy fanahy hozy izy fa manome voninahitra matahotra ny tompo. Misy ny sasany zany efa hita izao fa ratsy fanahy, miteny ratsy, ny fitondran-tena maloto, na mpitondra fivavahana io na olon-tsotra, efa fantatra izao ny toetrany, efa fantatra izao ny zavatra ataony fa mangalatra izy, tia vola, tia harena, tia vehivavy, tia lehilahy. Ao anatin'ny fijangajangana sy ny fahalotoana dia maninona no hajain'ny olona.
misy izy amin'ny voalohany izy na mpampian'Andriamanitra moa zany amin'ny voalohany mety tena iasan'ny fanan'Andriamanitra mihitsy. Fa miova ho ratsy fanahy dia iny nefa hajain'ny olona atahorana. Fa inona no tenin'ny Tompo hoe tsy manaja ny ratsy fanahy ozy izy fa manome voninahitra ny matahotra ny Tompo. Ny matahotra ny Tompo zany tsy ny mpanompon'Andriamanitra ihany zany fa n'iza n'iza matahotra an'Andriamanitra, n'iza n'iza manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra. Tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningotra ny tenany aza. Io zany tena hoe mijoro amin'ny marina hatramin'ny farany ary tsy tokony menatra. Eo mbola mila vavaka tsika, mila fampaherezana indrindra eo anatrehan'ny olona. Anatrehan'ny olona rehefa tena mifanena amin'ny olona tsika ka hoe mandeha amin'ny araka amin'ny famasinana dia mivadika amin'ny fianianana. Ny fianianana zany ny fanoloran-tena amin'i Jesosy. Hoe ho tompo sy mpamonjy, handeha amin'ny famasinana, handeha amin'ny fahamarinana, anatiny sy ivelany dia zany ozy izy. Na dia tsy mivadika amin'ny fianianana na dia maningotra ny tenany aza. Mila mijoro hatramin'ny farany zany ary mangataka ny fanahy masina mba hiasa ao anatintsika ahafahantsika mijoro hatramin'ny farany. Sady tsy mampiana ny volany. Amin'ny teny anankiray izy amin'ny baiboly hafa dia hoe sady tsy mampanjanaka ny volany. Io fampanjanaham-bola io dia anisan'ny hanoeran'Andriamanitra ny olona mihitsy. Raha kristianina tsika, raha manome dia tsy misy zanany zany raha ny tena tsara. Misy ary ny teneny mihitsy hoe raha manome ianao dia ame koa ny hafa hoe tsy mitaky akory raha tena tsy manome ilay olona fa tsy mampanjanaka indrindra indrindra. Na mandray kolikoly hanameloko ny marina. Io kolikoly io dia tsy holazaina amintsika, tsy hazavaina amintsika malagasy intsony fa ao anatin'ny fiainantsika isan'andro. Fa eto dia ilay kolikoly anankiray tena mbola ratsy mihitsy fa kolikoly entina hanamelohana ny hafa. Raha fanazavan'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray manazava amin'ity Salamo 5:20 ity dia any amintsika dia misy mihitsy zany, samy miditra eo amin'ny fitsarana eo fa ilay anankiray manam-bola koa nametraka kolikoly dia ilay olona diso indray no voasazy sy gadraina. Zany tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Amin'ny farany eo izay mitandrina izany dia tsy mba ngozozo mandrakizay. Izay ny amin'ny Salamo 5:10. Salamo 420 teo efa nivakiantsika fa ho tohizako sady ahafantarantsika an'ilay hoe mila mibebaka, mila manadio tena. Izay ilay fibebahana zany mila mibebaka tsika amin'ny raha maheno an'izao teny izao tsika, maheno an'izao teny izao ianao dia mibebaha raha mbola ao anatin'izany toetra ratsy izany fa sady tsy itoeran'ny fanahy masina tsika no tsy ho tafiditra any an-danitra ary tsy hahita an'Andriamanitra ihany koa. Eto izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny 7 amin'ny Salamo 420 asan-drato ny lohanareo ry vavahady ary misy andrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Raha te hiditra amintsika zany ilay mpanjaka ny voninahitra dia io ilay asan-drato ny lohanareo ry vavahady io manambara ny varavarana eo amin'ny tabernakely sy any amin'ny tempolo masina tamin'izany. Fa misy varavarana tsy maintsy hidirana ary raha hanolotra fanatitra ianao dia mbola ny amin'ny varavarana voalohany ery zany dia efa miomana fanatitra. Raha tafiditra amin'ilay varavarana voalohany dia mandory fanatitra alohan'ny hidiran'ny mpisorona hiditra amin'ny varavarana lalindalina koa dia mila madio apo, voadio manome fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny dikan'io amin'ny hoe asan-drato ny lohanareo ry vavahady ary misy andrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Raha te hiditra amintsika zany Andriamanitra Jesosy Kristy io mpanjaka ny voninahitra io dia mila manadio ny tenantsika tsika eo anatrehan'ny toeran'Andriamanitra amin'ny fahamasinana azy alohan'ny hidirantsika araka ny tenany koa zany amin'ny akarana amin'ny tendrombohitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao izy
dia ny tompo mahery tsy to, ny tompo mpiady mahery, asan-draty ny lohanareo rehefa vady, ary manan-drata ny lohanareo rehefa rahavalona fahagorana, mbola veriny ihany. Tena hoe mila miditra zany, misy varavarana 3 sy 4 ahafahantsika tonga antsika tapahoana amin'Andriamanitra. Fa raha tena hiditra amin'ilay fahamasinana indrindra antsika dia mila manadio ny tenantsika, manala ny mavesatra rehetra, miala amin'ny fahotana, mandeha amin'ny fahitsiana sy ny fahadivam-po izy. Izy ary no mpanjakan'ny voninahitra, Andriamanitra tompony maro, izy no mpanjakan'ny voninahitra. Zay zany no hanamafisantsika hoe mila mibebaka, mila madio tsika raha te hahita an'Andriamanitra sy te hihaona amin'Andriamanitra. Hanamafisantsika zany hoe inona moa zany ilay fahotana, satria matetika ilay efa notenenin'ny Salamy 420, Salamy 520, dia mbola vakiantsika ihany ny ao amin'ny ohabolana toko fahaenina, ohabolana toko fahaenina, ny 9:40 ka hatramin'ny 7:40. Ny amin'ny ohabolana koa izy dia miteny an'izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izao no alan'ny tompo. Izao enina izao, 9:40 ny ohabolana toko fahaenina, izao enina izao no alan'ny tompo, eny 7 no ataony ho fahavetavetana. Zany zany no dinihantsika tsara, hoelohintsika tsara inona moa zany tena alan'Andriamanitra. Efa voavaky teo ihany izy, mitovy teo amin'ilay voalaza teo ihany, fa mbola mafisiny ihany. Ny maso miavonavona, ny lela mandainga, ary ny tanana mandata-dra marina. Tsy hazavaintsika intsony zany satria mazava mihitsy zany. Ny maso miavonavona, ny lela mandainga, ny lela fandainga, ary ny tanana mandata-dra marina. Tsy mifanalavitra tamin'ilay Salamy 5:40 sy 420 teo zany. Ny fo mamoron-tsain-jary, ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy. Miainga ao anatin'ny fo ao ilay izy, mieritreritra ao anatin'ny fonao ianao dia misaintsainao dia iny ianao fa tsy tana intsony rehefa tsy mibebaka, rehefa tsy mitafahoana amin'Andriamanitra, araka miteny teo, rehefa tsy mifanahy masina ny ao anatinao fa fanahy ratsy, dia ilay Satana tsy mamelanao hipetraka fotsiny fa manomboka ao anatin'ny fo, ny fo izy mamoron-tsain-jary, ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy, ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, fanazavaina teo zany, ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Zay ilay miteny araka ny teny amin'ny Hébreu teo, mihavana amin'ny olona rehetra aloha dia mahazo ny fiadanana. Teneny manokana koa zany mamafy ady ao amin'ny rahalahy zany, na isika mety mieritreritra hoe tena tsy diso fa za indray tsy bebaka na tsy anona amin'izao, fa hoe fa Jesosy tena tia foana hoe adio am-pontsika dia izay ohatry izy nahita an'Andriamanitra. Mila madio am-po eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, eo anaty an'Andriamanitra indrindra. Dia izany teny zany ahafahantsika miomana tsara, fa raha te hahita an'Andriamanitra isika, raha te hitoeran'ny fanahy masina, raha te ho tafiditra any an-danitra, zany no tena tanjontsika amin'ny kristianina, dia hahita an'Andriamanitra araka ny teny Jesosy fa mba tiako ireo hahita an'any amin'ny voninahitro. Ary miandry tsika amin'izao fotoana izao, efa akaiky ny tompo, efa ho avy izy eo amin'ny rano lanitra hampakatra izay anazy, ka izay masina ihany hozy izy no hahita an'Andriamanitra sy tafiditra any an-danitra. Ny hamarana antsika azy dia vakiantsika ny alohan'izay aloha toizako kely ny amin'ny Hébreu, ny Hébreu toko 12 teo raha toizany ny Hébreu toko 12 iny dia ho hitantsika eo manaraka eo ny 9:40 no ndraisitsika teo, dia ho vakiantsika manomboka hatrany amin'ny 420, dia toizana kely amin'ny 9:20 vakiantsika ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra, ny teny izay efa nivaky nosoratan'ny mpampian'Andriamanitra teo aloha zany, dia efa mitarika antsika ihany koa handroso
hitandremantsika sy hanarantsika ny fanarahana ny tompo. Amin'ny andiny 7 varerako vakiana Hebreo 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Miezà mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny tompo. Ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao hisy fakamangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro, fandrao hisy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiany ahazoany onona indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tahandovan'ny fitahiana izy dia nolavina, fa tsy nahita izay hibebahana izy na dia nitady fantatra tamin'ny ranomaso aza. Fa ianareo tsy mby eo amin'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitra afo, dia eo amin'ny fahamaintisana sy ny aizina sy ny tafio-drivotra sy ny fanen'ny trompetra ary ny feon'ny teny, ka izay nandre izany dia nangataka mba tsy hisian'ny teny intsony izy, fa tsy tohany ilaina andidiana hoe, ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho toraham-bato izy. Ary satria loza indrindra ny fahitana dia hoy Mosesy, matahotra loatra sy mangofotra indrindra aho. Fandresantsika izany amin'izay hoe mampisika antsika izany hamakany amin'ny Exodosy any amin'ny Levitikosy ihany koa. Fa raha niona tamin'Andriamanitra Mosesy sy ny zanak'Israely dia teneny mihitsy na ny biby ary tsy nahazo nandehandeha sy nihodinkodina teo amin'ilay faritra fa nitoraham-bato sy ny vonoana. Ka izay mila matahotra isika izany raha te hiona amin'Andriamanitra, tahaka ny tenin'ny Mosesy teo, matahotra loatra sy mangofotra indrindra aho. Dia 2:20 fa ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina. Izany no lazaina amintsika ankehitriny. Amin'ny fihaonana fifaliana sy ny fiangonan'ny lamatoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra, mpitsaran'ny olona rehetra ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka. Izay ilay manana ny fahamasinana. Sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela. Izay zany rehefa nitenina teo fa isika izay nanolotra ny tenantsika nanaiky an'i Jesosy mino fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy dia efa nidioviny tamin'ny rany, ary io ilay tsy maintsy mibebaka. Izay ilay azahoantsika fibebahana, tsisy manao ny marina, fa raha tena miala amin'ireo zavatra voateny teo amin'ny lainga, amin'ny fanaovan-dratsika dia ny ran'i Jesosy ampy hanadio antsika. Raha ny zanaka no afaka reo izy dia ho afaka tokoa nareo. Tonga dia raisiko any amin'ny 9:20 amin'ilay Hebreo 4:10 teo ihany. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroana isika, dia aoka isika anana fahasoavana ho entintsika manao izay fanompoana sirak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Fa Andriamanitra dia afo mandevina. Mampatahotra izany. Ilay Andriamanitra atontsika io izany tiantsika hitoetra ao anatintsika eo, ay afo mandevina ihany koa io, fa mandevina fahotana, nefa koa mety mandevina antsika raha miziriziritsika hiaina ao anatin'ny fahalotoana ihany koa. Dia ho faranantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 1:20. Ho vakiantsika manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 azontsika tohizana. Raha tiantsika mamaky azy fa teny tsara io amin'izao, araka ny fiteny teo amin'izao andro farany andrasantsika ny tompo izao. Fa io teny io hanamafisantsika ileo iza no masina ihany no tafiditra any an-danitra hiaona amin'Andriamanitra, ary iza ilay Andriamanitra, iza ilay tendrombohitra tiany tompo hiaonantsika io izany, andehanantsika io, dia ho vakiantsika amin'ity Apokalipsy 1:20 manomboka amin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro
Ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vao homana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandianana aho nanao hoe indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo no olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia eo Andriamaniny ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandianana, indro avaosiko ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Ny 9 ary koa izy tamiko tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao no hanome mahem-poana amin'ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho andramaniny aho ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia tsy anana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehetra afo sy solofara, izay no fahafatesana faharoa. Mampatahotra zany rehefa mihaona amin'Andriamanitra isika dia mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra ary amin'ny tapany voalohany ary hatramin'ny 9. Fa rehefa tononona ilay hoe iza ny tena eona, dinona ny tenenina, ny osa sy ny tsy mino ao anatin'izany fahosana izany hoe mandainga, miady, ny tsy madio am-po, ny malaina, ny kamo, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy, ny mpandainga. Tena mampatahotra zany fa izay zany dia mampirisika antsika mandrakariva. Betsaka ny tenin'Andriamanitra efa zaraina, tsy voalaza amin'ny fotoana fohy tahaka izao ny amin'ny fomba ataontsika hitadiavantsika an'Andriamanitra hihaona antsika amin'i Jesosy, fa misy tenin'Andriamanitra maro efa nizaraina amin'izao vidéo izao. Ho avy Jesosy Kristy, mibebay ianao. Ka dia mampirisika antsika rehetra samy hitady an'Andriamanitra ary mba hahita mitombo tokoa antsika ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ivelany sy anatiny. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Saotra indrindra tompoko. Alleluia. Amen.